Olona 12 tamin'ireo fitirina 450 sy 700 natao no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tany alakamisy 9 jona araka ny tatra teo anivon'ny manjerim-panjakana Androany Zoma eto Analamanga ny 13 amin'ny ireo, ny iray ao Alaotra Mangoro ary ny roa farany kosa dia ao Matsiatra Ambony. Olona iray kosa no fantatra fa namoy ny ainy omaly alakamisy teto Analamanga araka ny tatra teo anivon'ny manjerim-panjakana Atrany. Tafiakatra raika amin'ny 770 araka izany ny isan'ireo olona namoy ny ainy hatramin'ny antombohan'ny VALANARETINA teto Madagasikara. Olona 7 amin'ny ireo mbola tsaboina no ahitana fahasarotana ary 12 kosa no sitrana. Nisy fihaonana teo amin'ny Filohan'ny Repoblika Rajoelina sy ireo governora raika amby 20 manerana nosy Androany Zoma. Ity no filan-kevitry ny governora faharoa raha toa ka natao tany Antsoiny voalohany tamin'ny volana Oktobra lasa teo. Efa nisy ny fivoriana izay notanterahina teo anivon'ny ministeran'ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana omaly alakamisy anomanana izany fihaonana amin'ny filoham-pirenena izany. Isaky ny 7 andro no heveran'ny Filohan'ny Repoblika hihaonana amin'ireo governora saingy noho ny zava-misy ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia efa ho 10 volana aty aoriana vao nisy indray ny fihaonana. Tsy marina ny filazana fa tsy manaiky fihaonana amin'ny minisitra misahana ny paositra ireo mpanatanteraka fitokonana eo anivon'ny syndicat-ny Paositra Malagasy araka ny fanazavana nomen'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny syndicat Androany Zoma. Nanazava ny loharano Vaovao eo anivon'ny syndicat fa manaiky fihaonana izy ireo saingy mitaky fisian'ny mpanelanelana sady tsy miandan'ny paositra no tsy miandan'ny ministera izy ireo. Taorian'ny firesahana miaraka amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Fiadidian'ny Repoblika dia nampiantona fitokonana ireo mpikambana eo anivon'ny syndicat-ny Paositra Malagasy. Niverina ny tokona anefa izy ireo nanomboka omaly alakamisy ary nanambara fa amafisina ny FITAKIANA. Ny fanaisorana eo amin'ny toerany Andriamanohy Isora Mahery-Jaona, minisitra ny paositra sy ny fampitandavitra ary ny ahitao arakajy mirindra no anisan'ny FITAKIANA ataon'ireto syndicat ireto.